Fa maro amin'ireo ray aman-dreny kosa moa tsy afaka mitondra lavitra n'ireo zanany ao anatin'izao vanim-potoana izao ka misafidy ny ampiala voly azy ireny ary eny amin'ireny toeram-pialamboly sy filalaovana ireny isan'ireny moa ny etsy Ambohijatovo izay nahitana ankizy maro tokoa tamin'ity androany ity. Teny an-toerana moa irotsy rakoton'ireny sy mamy rasoanaivo. Ho an'ny ankamaroan'ny olona dia fanatomboka omaly ny fialan-tsasatra sy ny faran'ny herinandro izay somary lavalava. Fianakaviana maro no nisafidin'ny kianja eny Ambohijatovo hitondrana ireo zanany miala voliny tamin'ny androany. Ho an'ity fianakaviana iray ity ohatra dia omena fahafaham-po aloha ny ankizy indrindra amin'izao fialan-tsasatra izao. Napakandara fotoana ao amin'ny rapitsa amin'ny alatsinainy. Ny rapitsa zany aloha vavaka aloha lera dia alatsinainy zany mety atao any amin'ny bypass. Efa falehanareo matetika ilay bypass mba matetika ka matetika. Na ny farany herinandro izay dia tonga ny bypass rakaraka mpandaram-potoana io. Ity mahafinaritra dia ina fandala fotoana avao ho an'ny rapitsa amin'ny alatsinainy. Ny aminaty zao zay dia ohatran'ny hoe bypass eny. Rehefa fotoam-pialatsasatry ny mpianatra tahaka izao moa dia misokatra isan'andro ny kianja eny Ambohijatovo ka ahitana ireo karazana kilalao izay isan'ny ankafizin'ny ankizy indrindra. Ahitana ireo karazana fiara kely izay mandeha amin'ny lasantsy na ihany koa ny manège isan-karazany ary ny trampoline. Mamempoana ny fidirana ao amin'ny kianja ary tsy mitondra vola betsaka ho hiatrany ireo ray aman-dreny fa ampy hanomezana fahafaham-po ireo ankizy izay eny ampelantanany satria amin'ny vidiny mirary dia afaka milalao ireo ankizy.